Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'ny Tompo. Ahoana no fomba famakiana baiboly isan'andro. Izay indray ravana ny lohatenin'ity video manaraka ity. Omalintsika dia niresaka ny mahasarobidy ny famakiana baiboly isan'andro. Anio dia tia nomenareo taridalana tsotsotra ny amin'izay le fomba famakiana baiboly isan'andro izay. Izy io izay tiako marihana tem-pindohana dia izao tena fotoana manokana io, fotoana sarobidy ho anao sy ny Tompo. Iresahanao aminy moment intime. Izaka no misorokatra ny baiboly dia tadio tsara fa Andriamanitra zany zay no iresaka aminao, hiteny aminao izy zany zay. Tsy mila hoe maka audience ianao na hoe manao rendez-vous na ohatran'izany, fa tena tonga dia amin'ny fotoana rehetrarehetra anao zany dia afaka iresaka amin'ilay mpanjaka ny mpanjaka, ilay tompon'ny fahefana rehetra any an-danitra sy aty an-tany. Zavatra lehibe zany, zavatra sarobidy zany. Aza atao alasa fay mihitsy io fotoana io fa fotoana sarobidy io. Tsy hoe nanao internet, nanao Facebook dia nisy tenin'Andriamanitra vakiko teny dia izy ianao hoe efa mamaky baiboly isan'andro foana fa amin'ny Facebook mamaky baiboly misy tenin'Andriamanitra vakiko foana. Tsy izay le izy. Na koa hoe manao fampivavahana nareo isakarivo ao tokantrano dia misy famakiana teny dia izy ianao hoe efa mamaky baiboly isan'andro foana ihany zany zay ny dikany. Tsy izay koa le izy. Fa tena fotoana manokana io izay atokanao ianao sy ny Tompo, iandraisanao ny teniny, amokisanao ny fanahinao amin'ny tenin'Andriamanitra. Za manokana ravana na dia ny fotoana izay anomanako ny fampianarana azy sy ny toriteny samihafa dia tsy raisiko toy ilay fotoana hamakiana baiboly isan'andro mihitsy zany, fa tena hafa mihitsy ilay fotoana hamakiana baiboly isan'andro, fa tsy hoe rehefa nanomana fampianarana nanomana toriteny androany dia efa ampy zay fa efa namaky baiboly ana zany zay androany. Tsy izay mihitsy ilay izy, fa tena fotoana manokana io izay iarahanao amin'ny Tompo. Zay aloha zany zavatra voalohany izay tiako resahana. Reto arany ny zavatra valo, teboka valo izay tsara ho tadiditsika mahakasika izay le hoe fomba famakiana baiboly isan'andro izay. Ny voalohany dia izao ataovy amin'ny fotoana raikitra. Zay aloha zavatra lehibe indrindra. Ozy izy ny ray aman-dreny filohan'ny FJKM amin'izao fotoana izao ny amin'ny hoe tena tsara ozy izy ny ananana fotoana raikitra hamakiana baiboly. Fotoana toy ny hoe isaky ny voamifo na isaky ny alohan'ny sakafo hariva na ora toy ny hoe isaky ny amin'ny 5 ora maraina. Ny fotoana raikitra dia hiaro anao tsy hanadino azy, indrindra rehefa be ny atao na be ny olana. Tsy hoe izay ambin'ambi-potoana anao na rehefa misy fotoana anao vao hamaky an'ilay izy, indraindray 10 minitra, indraindray 2 minitra, indraindray adiny iray, tsy izay ilay izy, fa tena fotoana raikitra mihitsy. Amboary mihitsy ny fandaharam-potoana anao dia ampidiro ao anatin'ny fandaharam-potoana amin'ny zavatra izay tsy maintsy ataonao ny famakiana baiboly isan'andro. Zava-dehibe io. Dia izy koa tsy voatery hoe eo anao dia adiny 2 adiny 3 hijanonao, fa arakaraka ny fandaminanao azy ihany. Ohatra hoe eo anelanelan'ny 5:10 ka hatramin'ny 30 minitra zao ataoko fa ampy tsara zany. Ny zavatra faharoa dia izao atombohy amin'ny vavaka. Zava-dehibe koa zay, tsy ohatra ny mamaky boky tsotra, boky profane akory ny mamaky ny baiboly, fa tena boky pahendrena io. Andriamanitra nanoratra an'io ary tena texte de fond io ka tena mila fanazavana ianao dia ny fanahin'Andriamanitra zany angatahanao. Le fanahin'Andriamanitra izay nampanoratra an'io tamin'ilay mpanoratra no angatahanao koa anazavana izy ao anatinao. Ilaina zay, fa tena mazava mihitsy ny tenin'Andriamanitra amin'ny Petera 2:20 fa fantatrareo voalohany indrindra ozy izy fa ny famoahan-kevitry ny faminaniana ao amin'ny soratra masina dia tsy efa ny fisainan'ny olona fotsiny ihany. Tsy vita ny resaka hoe fisainan'olombelona fotsiny io, fa tsy maintsy mivavaka ianao, mangataka ny fanahy masina hanazava ny sainao rehefa alohan'ny hamaky baiboly ianao. Zay zany aloha faharoa. Ny fahatelo dia izao vakio dia ataovy azo tsara. Zay koa zava-dehibe zay, ataovy azo tsara. Mbola isany video resahako ny amin'ny hoe ahoana ny fomba hisafidianana ny teny vakiana, fa tsy atao tsatotsato-piso akory le izy, fa tena misy rindran-damina tokony hapetraka mihitsy ny amin'ilay hoe zao ny teny ho vakiko. Resantsika manaraka zay. Fa izao kosa nefany zavatra vakinao dia aza hoe faly fotsiny anao namaky toko efatra, toko anankidimy nefa tsy azonao akory le tantara, fa tena hoe ataovy azonao tsara le izy. Raha misy zavatra tsy azonao dia mbola izy video hafa koa resantsika amin'izay hoe ahoana ny atao raha misy tsy azo, fa izay azoko ampianarina androany fotsiny aloha dia hoe misy ny karazana baiboly izay azonao vakiana hanampy anao, ary misy ny application zao baiboliko izay navoaka ny fikambanana mampiely baiboly malagasy. Tena tsara zany application zany, azonao atao amin'ny telefonanao. Dia io application io misy dikateny amin'ny teny frantsay, amin'ny teny anglisy, amin'ny dikateny iombonana.
dika teny katolika dika teny protestanta ao anatin'io application io zany hoe raha misy antalatsoratra masina vakianao zany a ka misy zavatra tsy azoazonao dia afaka jerevanao izy amin'ny teny frantsay afaka jerevanao hoe ahoana ny andikan'ny baiboly dika teny katolika azy na dika teny ombonana azy hanampy anao amin'ny fanazavana tena zava-dehibe zany a fa aza dingadinganina fotsiny eny fa na ny teny samihafa azy de fataro hoe inona ny dikan'izany teny zany a fa tena zava-dehibe zay a rehefa mamaky baiboly isan'andro tsika fa tsy hoe vita fotsiny iny aloha vovako iny de ohatrany hoe latasy le izy hoe tsy maintsy vita de zay de atsipy am'izay le baiboly fa tena mandinika atsika fa tsy hoe mamaky fahatany fotsiny ny zavatra faefatra de zao a mametra fanontaniana vitanao zany namaky an'le izy a azoazonao zany le izy de mametraka fanontaniana ianao reto fanontaniana efatra reto a no atoroko anareo aloha ho an'le mbola vao manomboka voalohany de ny hoe misy toetra tsara tokony alaina tahaka ve tao anatin'le izy tao misy tantara zany teo de inona ny toetra tsara tokony alay tahaka tao anatin'le izy tao na koa hoe inona ny toetra ratsy tsy tokony alaina tahaka avy amin'le tantara zay nivakina teo na koa ny hoe inona no ambarany momba an'Andriamanitra inona indray ny zavatra fantatro momba an'Andriamanitra tamin'ny alalan'ity andalatsoratra masina vakiko androany ity na koa hoe inona indray ny zavatra fantatro mahakasika ny olombelona de zay zany ny fanontaniana apetraka ao de ezahanao valiana amin'ny alalan'ilay soratra masina zay nivakinao isan'andro le izy de rehefa vita zay famakiana zay fampatrahana fanontaniana zay a de zao raketo antsoratra ny valin'ireo fanontaniana ireo raketo antsoratra ianao zany tokony anana kahie mihitsy ianao ahafahanao mandray antsoratra isan'andro ny fahamarinana ambaran'ny tenin'Andriamanitra ny apokalipsy toko voalohany andininy faraika ambin'ny folo manao hoe ny zavatra zay hitanao izy de sorata eo amin'ny boky ka ampitondray ho any amin'ny fiangonana fito zany hoe le fahamarinana zay hitanao arenana iny aza vela andalondalo fotsiny fa soraty tehirizo izay arena sarobidy izay fa ilainao zay sarobidy koa zay de soraty le izy ny zavatra fahenina de zao farano amin'ny alalan'ny vavaka io vavaka farany io de zava-dehibe koa io tsy hoe natomboka tamin'ny vavaka tsy fa faranana amin'ny vavaka koa ny fantaniana soratra masina izay ataonao manokana ianao zany amin'io de misaotra an'Andriamanitra satria niteny taminao zany Andriamanitra niteny taminao izy zany niresaka taminao izy nanambara ny heviny taminao indray izy zany tamin'iny andro iny de misaotra azy ianao hoe misaotra Andriamanitra ny amin'izany teny zany de fanolora-tena koa le izy sady fisaorana ny fanolora-tena manolo-tena zany ianao manao hoe manaiky azy zany ohatrany hoe niresaka zany Andriamanitra hoe zao avy indray no atao zao avy indray ny tokony tanterahana ohatran'izao indray fitondran-tena mety sy ohatran'izao de mamaly ianao zany amin'ny vavaka manao hoe eny Andriamanitra vonina manaika ho tanterahako zany zay zany lay vavaka zay ataonao aorinan'ilay famakinao ny tenin'Andriamanitra vavaka maneho fahavinonana fanolora-tena hanatanteraka izay voalaza sy izay niraketinao tao anatin'le tenin'Andriamanitra tao anatin'ny soratra tao anatin'le taratasy kahianao teo ny zavatra fafito de zao rehefa vita zay de tsy hoe any iny aloha zany de samy vita fa raha-pitso maraina indray fa saintsaino iny mandritra ny tontolo andro nao efa nisy vidéo ndresako tany aloha tany amin'ny hoe ny herin'ny méditation zava-dehibe koa io fisaintsainanao ny tenin'Andriamanitra io jereo tsara ny salamo voalohany fa tena misy hoe loharan'ny-pahasambarana mihitsy ny fisaintsainana ny tenin'Andriamanitra fa de zava-dehibe zay saintsaino le izy mandra-parivan'ny andro eritreretina foana zany ny tenin'Andriamanitra iny de ny farany de zao ampiaro de zarao ampiaro le izy hoe ahoana zany ny ahafahako mpanatanteraka an'izay androany amin'ny andavanandrom-piainako androany de tanterao zany zay androany raha niresaka izy nanao hoe tokony hifankaty de ampiarinao androany zany tena metraka an'izay hoe haneho fitiavana na hoe hanao an'izao ampiatra le tenin'Andriamanitra mihitsy ary zay ny tena zava-dehibe indrindra koa fa tsy hoe namaky de nahalala de tsy nampiatra akory fa mamita tena tsika ozy ny tenin'Andriamanitra raha hoe miaino fotsiny nefa tsy mankatoa akory de izao zarao koa le izy raha misy olona fanena aminao raha misy olona mamanao olana raha misy olona zany de zarao le izy hoe za androany ny tenin'Andriamanitra zay nivakiko de tena misy le tantara ohatran'izao de manazavatra de zarao le izy fa manampy anao koa zay hitadidy an'le tenin'Andriamanitra sy azona le tenin'Andriamanitra ary zava-dehibe koa zay le hoe mizara ny tenin'Andriamanitra zay tsy hoe voatery zaraina amin'ny olona be dehibe nana fa na olona ray sy roa mpiara-miasa aminao de fa zava-dehibe zay eo anatrehan'Andriamanitra fa misy olona foana rehefa n'Andriamanitra eny atsefatsefany eny de le tenin'Andriamanitra iny ho zarainao
ho amin'ny olona iny dia mila manana tenin'Andriamanitra foana zany tsika ho zaraina amin'ny olona. Izay ara ry havana aloha ny dindinika tsara ho fantatra indray ny amin'izay hoe fomba famakiana baiboly isan'andro izay dia mampahiry antsika rehetra fa rehefa tena iainanao io tena fiadanana, fifaliana, fahasambarana zany hoe miaona amin'ilay mpanjaka ny mpanjaka sy tompon'ny tompo zany. Zavatra tena fotoana manokana io fotoana sarobidy indrindra amin'ny fiainanao io manoatra noho ny hoe fionanao amin'ny directeur ny fiasanao na fionanao amin'iza na fionanao amin'iza dia tsisy sarobidy noho izany atao hoe fionanao manokana amin'Andriamanitra isan'andro zany ary zany no loharam-piadanana ho antsika kristianina. Ka dia mampahiry antsika rehetra ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Amen.